Ireo mpiofana ho mpitandrina manovo fianarana etsy anivon'ny fakolte teolojia Ambatonakanga indray no nizarana ny traikefa mikasika ny fiofanana momba ny famoronana asa izay niarahana tamin'ny marika Ramiarinjatovo. Ireo toetra fito tokony hanananao sy ampiasanao manomboka androany. Raha tianao zany raha hita fataterana zavatra tsara na fiangonana mentinao, sy raha tianao koa ny hoe androso fiangonana mentinao io dia ampianaro ao amin'ny fiangonanao amin'ny kristianina any io sampana, any amin'ny diakona, any amin'ny mpanefana santo. Ireo toetra na fito reto farafahakely. Voalohany, toetra mino ary matanjaka, mino ary matanjaka, fervente et forte croyance. Mila faharetana ny fahitana fahombiazana, sombony tamin'ny fampiofanana izay nozarain'ny marika Ramiarinjatovo izany. Fa ny Andriamanitra tsy izay mila mandalo etape eto dia mankety mandeha ao anatin'ny fahamarinana, mandeha ao anatin'ny faharetana, mandeha ao anatin'ny fiaretana. Izany no anasan'Andriamanitra. Izay ianao vao mahita ilay fahombiazana, ilay fanaterahana mora farany. Tena zava-dehibe ho an'ny mpiofana tokoa ity formation ity, araka ny fanazavan'ity mpianatra ho mpitandrina ity. Tena ilaina be na mpitandrina eny, tena indrindra moa zany tena mpitandrina mihitsy ny tena mila an'ireny, satria mpitandrina tsy nataona hampandroso ny tenany fotsiny fa hampandroso olona maro anatin'ny fiangonana, dia sady ilain'ny vatany ho anazy ilay izy no ilainy ho an'ny fiangonana izay hoentiny ihany koa, dia izay tena mahazava-dehibe anazy ho an'ny mpitandrina.